fizarana voalohany amin'ilay tantara nosoratan'ny razanabary voangilalao Joséphine no atolotra nareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe ilay azo tokana. Ireto avy ireo anome aina ny tantara: Ioly, Fredeline, Niravo, Iary, Liv miaraka amin'ny Falsirakoto ary Bruno. Tovy razana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanady tosa. Mahafinaritra zany arivariva eto mahatsanga eto zany eny na somary manevikevoka aza mandrivo maina ihany koa, indrindra amin'ity faritra ity. Tena mbola tsy nalehako mihitsy tika, somary mangina nefa tena tsara rivotra mihitsy. Ary tsy olona ve ny tazako mipetraka ery ambody azo tokandry tena olona mihitsy io. Ary misy dabilio petrany iny io zany sa tovehivavy izy zany. Maninona mangingina rereo ary io. So de mba olony ratsy koa sarina mpamosavy ohatra. Ty za koa de mpamosavy izy akoa nivoaka amin'izao oro zao amin'ny fitoralina nge zao andraso hoe mody anatonako ary mbola tovavy izy zany. Manahoana ianao mademoiselle? Afaka mipetraka eto akakinao tsy miteny tsy mamaly izy. Nanompo maso kely fotsiny de mibanjina ny lavitra ndray. Mahafinaritra ny rivariva tia Mahajanga. Sambany amantsy zao mba tonga teto. Mitovy amiko koa ianao, mba tia mibanjina ny natiora, indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ohatrany mba hadinidiny daholo ny olana rehetra satsy zany. Tena tsy mamaly mihitsy ty tovavy ty. Vao makary izy mitanondrika. Raha ny tena izy tsisy olombelona tsy manana olana eto tany nefa natiora ohatr'izao mampahatsiaro antsika zavatra tsara. Tsara tolaina ary azy ihany de le Andriamanitra na ny hazo nareo fomborikely omban'ny ritsoky ny alina. Io abakabaka ambony io feno kitana nalika raha fa ny 100 volana feno ny balika to mitsika sy maka herin'ny voary rehetra. Mba efa nahatsapa an'izany ve ianao? Eny tsy maninona raha angina tsy tiana ianao. Za angamba ny tsy mahalala fomba sy manelingelina. Miala tsiny nefa tiako ny ara-mibanjina an'izao vary zao miaraka aminao eto. Ka raha nahasorenanao ny fahatongavako de aleo ary andeha. Veloma ianao? Afaka mipetraka ianao raha tianao. Za nge tsy nandroaka anao Ay, no everiko fandroana mantsy ny fanginanao lavareny teoko. Azafady re. Sady ny banjina ny natiora tao anaty fanginana fotsiny no ny resaka ianiko. Ay, aleo ary sika samangina sy ianiko fotsiny ao anatin'izao natiora zao aloha ay marina amin'ny 7 ora alina. Tsy maintsy andao anao amin'izay ngambany ako. Nefa de ilazako hoe torery ve ianao sa ahoana? Za koa andeka. Ay, fa ahoana? Aiza ianao mody? Maria ambadika ry. Ay, aleo ary aloha ateriko ianao sa tsy tianao? Tsy maninona ka. Andao ary. Ary tena mbola tsy nandeha tamin'ity lalanyity mihitsy eny na ty faritra rehetra ty aza. Sendrasendra ny dinako taty teoko. Fa vahiny eto Mahajanga nga ianao? Manao stage eto nalehako eo. Stage 3 volana. Ary nentoako ny vatanako aty. Ary ianao?
Za tia mihitsy mipetraka e. Afaka misaraka eto sika fa tsy ambadika ny misy ana. Ay. Tsy maninona? Tsy maninona ka misaotra anao nanatitra. Tsisy hosorana ka iambara reno anarako e. Ny atsiry. Ay, veloma ary tsiry e. Veloma amboara. Taratara ndray raha zanako lazany androany vonody Mbola nandeha nitsiritsirika amin'ny manodidina rery ny entoa. Ay ve. Hitako moa miramirana ery zato iziko. Ka mahafinaritra ankeny takariva aty e. Ny takariva aloha nety vao tena miaina e. Indrindra any amoron-dranomasina any. Fisika moa zao mbola lavidavitra ny morontsiraka ko. Samba anko vao tonga tatiko. Ka raha tsy io stage io dia tsy mba halala mba hakarivotra aty amin'ny entoa mihitsy ko tsinonako. Teren'ny fianarana sy ny asa rery ny entoa, aza te omena tsiny ndre anako. Azoko tsara zany. Eny ary ararao tsara aloha fa tapabolana koa nke sisa no amin'ny tanao ny stagenao dia vita sady zany moa. Marina mihitsy zany ry entoa. Zay fa andeha mba hamonjy fandriana kely aloha io ny sakafonao finosoko mafana tsara io misaotra betsaka ry entoa. Zay ary fa tafandrimandry anako. Tafandrimandry koa ianao ry entoa raha ary tapabolana tokoa mantsisy zay ny toerako eto ohatrany tsy tia ala tampoka eto indray zany fa maninona ary no hitsiry ve dia tsiry zay vao hitako vao iray minitra teo tsy fantatro koa izy amin'izay tsy haina efa manambady izy na tsy da lehilahy ry amboara asa nefa fa tsy mety afaka atao tsaiky mihitsy le salovany le volony lava misara akorako mandrakotra ny ilany endriny le fijeriny to lasa lavitra le fiteny malefaka le fitsiky manjombona hafahafa na ny toe-batany aza to marefo ary le fitafiny akanjo mandry salorana pardesio ivelany bakiraro sokapa angamba saika atory amonjy fandrina izy no nanapa-kevitra ivoaka tampoka asa eny za moa tsy nanady ady raha teo izy ko nalaina ny resaka dia nisaraka teo zahay angamba mety tsy fankahita intsony amin'ny fito alina somary mangatsitsika androany tsy ohatran'ny omaly tsy mahasakana tsy andehandeha zany anararoatra ny arivan'ny mahajanga amin'ity antson'ny entorahary fa tapabolana sisa to mitondra ho azy makany amin'ilay toerana omaly ariva ny tongotroko le azo tokana dia mbola mana tena hita ny tsiry ato avy ay marina tena io tokoa izy miakanjo an'le fitafiny omaly tsy miova ary tazany manao ny tsiry manahoany amboara ary tena malefaka sady kely inge zany tanany zany niova kely ndray volinandro fa ny natiora kosa tsy niovy natiora tsy miova fa ny olombelona no mety hanimba tsy kelikely azy mariny zany ry tsiry nahoana loatra re efa voaozina napotika toy izany tokoa ve ny zanak'olombelona le anapotika an'le voary sy nomen'Andriamanitra azy angamba ny olombelona koa toa efa voaozina hatramin'ny voalohany voaozina hibaby zao fahoriana rehetra zao inarany tiany ambary maloka tampoka teo ny endriny ny fahoriana tsy maintsy misy raha mbola eto amin'izao tontolo izao ry tsiry fa tsy maintsy miatrika zany amin'ny kerim-po sy fanantenana ny olombelona mino fa tsy maintsy mbola isy ny maraina isolony aizy ny alina
tsisy olombelona voazina mandrakizay zany nefa tsiry azafady re raha nanoana sy nandratranao ny teniko azafady ry tsiry tsisy tsinonao zany ry Amboara. Tsiry afaka tsy manambara amiko sy zavatra mahazo anao ianao, saingy izao ny teniko aminao, ninona olana sitrainao na mangidy toy inona aza mitraka foana pitsikina banjiny ilay nahary dia mino foana sy manantena ao amponao fa afaka mamany olana rehetra izy, afaka manova ny zavatra rehetra izy. Tsy misy zavatra tsy azo atao an'izay mino tsiry ary tsisy zavatra mahagaga tsy ain'Andriamanitra. Ny olombelona rehetra nge manana ny azo fijaliana eny entiny daholo. Ekeko fa misy mafimafy kokoa fa izay mananky-po an'Andriamanitra tsy mba ho very mandrakizay. Misaotra ry Amboara, samba nisy olona niteny sy nakahery ato zany hatramin'izay. Zany very tsiry? Ie. Za zany ilay iraka hitondra ny teny fakahirizana ho anao angamba fa ohatrany matsiaro mangatsika tampoka zany ka. Andao ary ianao ateriko ndao ary. Tena mangovotra be izy nefa tera-tsimboka, marary angamba ty tovovavy ty. Zay tsy atreto ihany le omaly? Ie, atreto ihany ka misaotra ry Amboara. Tsisy fisaorany veloma mandra-peo ny tsiry. Jereo ry izy mitsaikosaiko toy ny aloka kely amin'iny lalana iny. Fa inona marina reny misy tery finosin'iny zazavavy iny. Mahaliana any afantatra bebe konomba azy nefa izy moa tsy mety miteny. Fantatro amin'ny fiantsiny fa tsy tia tantara izy. Firy taona re izy iny 20 sa eo eny 20 eo angambany. Tena tara vao nirava androany. Dia mbola mety ao ve tsiry amin'izao oro izao efa mivalo latsaka 10 nge izao misy azy ny eritreriny hoe tsy tonga le tovolahy fa leo angamba noho izy. Aleo ranga hiazakazaka ho any mety amin'ny 20 eo no tonga any na mahery kely. Tena tsy otsony efa napiaya tena taraky loatra ty ahoana. Aleo aranga hipetraka fa simpotra zany amin'ny 20 ora-pilina izao. Tena tsy mety hitako tsony vizy sandry ary misy olona manatony iny zany tsiry fa efa teo nga ianao. Za mihitsy zao vao nirava niazakazaka anakaty. Andray marina ary hafa nge izy zany tsiry fa maninona ianao? To mangana be masonao sady tsemboka be. Tsy maninona ry Amboara. Nisisika mipetraka eto akaiko ihany izy marina. Tsiry sao dia tokony ody ianao sao dia marary ary ianao io. Tsy maninona aho aleo io eto akaikinao eto aloha. Eny ary mitady etomany izy fa maninona ary dia apetra moramora ao anaty felatanako ny tanany. Finiko moramora dia samy mibanjina mangina ny natiora zahay, samy tsisy miteny, tsisy mihetsy. Amboara, misy zavatra iangavitaonao raha mipitso tonga eto ianao. Raha pitso zoma nahoana moa tsy tokony ho tonga eny efa inona le izy? Misy zavatra omeko anao ka. Eny ary
Tsahany tany hoe zavatra inona sady tsy fomba konge zany. Tonga eto ary tsiry faza matahotra ianao misaotra ary aleo aloha dia amin'izay fa ohatra ny teatoro be izany masoko izany. Andao ary ohatra fanina nga ianao zany tsy maninona ka. aleo tantanako ihany na izany aza. Zay tonga ianao misaotra betsaka. Velomy tsiry de rapitro zany ohatra marina teny efa ho amin'ny fito latsaka voatava fo. Loza zany marina ndeha arina angana. Ory amboara za zao vao saika hiakatra moanao mihitsy. Tena natoro maraina ary neny toa. Natoro maraina mihitsy ka tsy ho tara zany zao. Tsy taraka iazakazaka. De tsy hinambary maraina kory ve? Any an-dalana eny misotro kafe na rehefa manao paozy. Eny ariko. Zay fa lasa ary neny toa. Andao ary anako. Nofo ratsy alina ny nampatoro maraina na nofeny tsiry itsiry nitsena tamin'ny lalana nitsofoka faliana iny izy le tsy navelany andehanako ary lasa tsara tary saingy mahifona de le akanjo nanaovany aloha koa no tena nahagaga mainty ranoray tongony anefa tsisy kiraro tsikitsiky be izy nitsena sady nanolotra ny tanany roa noho nizay nefa ndeha handray ny tanany de nanjavona tampoka izy no tadiaviko eran'ny ala sy ny manodidina rehetra iny natsoko fa indrisy tsy hitako tsony de niverina moramora tamin'ny ranomaso tena nofo ratsy sy mahonina ary tena tsy tiako le izy engany ka hijanona ho nofo ihany nyrava ihany la tena efa tsy androko mihitsy arivany andro ary andeha monjy n'le azo tokana sy tablo fipetrahana fanaovana fotoana ary amin'ny fito zao malalaka tsara mbola tsy ato ihany tsiry zay hitako ka ka iny tsy maintsy tonga eo izy nanome fotoana andrasako paretany amin'ny fitora sasany de tsy ho avy tokoa ve lay nofy tsia mba mety tara kely ngambana izy. Amboara tsiry ohatra izany atairako fataiza ianao no mipotra. Misy lalana anankiray avy ety ka. Ay ve manahoana ianao? Manahoana tsiry tena variana be niova tanteraka amin'ny fomba fitafiry ny tsiry sy ny toetrany lasa nitsikitsiky izy aloha to falifaly sy to nisan'andro ny akanjo amin'ray supplissé fotsiny nanaovany de amboniny mavokely le volony lava nafatiny avy ao aoriana hanika nivoaka tsara le endriny fotsy miramirana diso fotsy loatra azy angamba no masony lehibe sy ny palika ny banjina elaela fa ahoana tiako raketina atao-tsaiko sy atao-poko ny endrika ao ay ve manoatra koa ny reny hoe tsy fankahitaren'ny tsiny koa ntsika re amin'ny tsiry tsy nyvaliny ny teniko fa namonjy mipetraka eto akaiko izy sady somaro ny sendro kely fotsifotsy ny kapany maivana kely ny ranjony ary atsatra de atsatra nafen'le akanjo mandry ny lavatra amin'izay de nyraisin'indray ny tanako ary niondana teo an-tsoroko izy ary misy zavatra anankiroa mifonindreo lehibe sy kely nety ny teny an-tanany avy manaja ny fahanginana
mibanjana ny voary. Izy kosa mibanjana ny lanitra sady mitsikika toriny endrika anjely reny ny endriny. Ny otana iray ihany ny atao anatiko izany. Ohatra ny raiky tory teo an-tsoroka izy ngamba fa taitra tampoka. Oe, natory ve ka somary indrimana kely ngambany. Fa mifiry zao? Mivalo latsaka kely. Oe, tokony hody amin'izay amboara tia misy zavatra omeko anao ataonao fahatsiarovana. Saingy aza sokafana aloha raha tsy rapitso tolakandro any an-trano. Eny ary. Tsy nantany hoe satria maninona fa nikeko izay tianiny. Ty fonosana lehibe ty indray aterinao any amin'ity adresy misoratra eto ty raha mipitso tolakandro ihany koa rehefa avy manokatra an'le fonosana iray ety ianao. Eto Mahajanga ihany ve io toerana io? Eto ihany io adresy io ka tsy dia lavitra, 7 kilometatra miala eto angamba. Tany olona fa tsy sarotra. Eny ary. Somary nangina kely toy nakainy izy. Zaho koa moa tsy niteny sady sabotsy rapitso hoe anakapo tsy miasa. Zay fa andeha andao ary. Raisiko ireo fonosana roa dia nanolotra ny tanako izy ho tantanako sady nitsikily. Nijanona izy rehefa tonga teo amin'ilay sampanana fanaovana veloma. Veloma ry amboara, tsy adiniko mandrakizay ato am-poko ianao. Tsiry mbola tia hona aminao rapitso. Tsy namaly izy fa no finy mafy ny tanako teo dia tsy hatro fa no finiko teo atratrako izy dia no roako moramora ny molony. Veloma mandra-piona. Nibanjana faran'ilay mandeha izy dia lasa. Zaho kosa nanofa tanana toy ny atala teo ka efa lasa izy ho tapa-kevitra ny andeha moramora nahazo ny lalana mody. Indry ary toy ny voapaty indray azafady. Ay ve ny entoy? Za ihany taitra nga ianao. Variana biaka. Ka inona hono ty mahavariny? Itikitika anay hono tsy mandindy foana fa ao raha hono fitenenany. Zany ve? Zany mihitsy ka olo dehibe fa nandalo fiainana ohatranao koa ny aleo aloha tsy ambaratiloko samy rehetra zany ry ny entoa. Ay ve, tsy maninona manko rehefa tonga ny fotoana zaranao amiko ihany ilay izy sa tsy zany? Marina zany fa hono ary ny entoa? Eny anaka. Aizaho aiza eto kay misy an'ity adresy ity. Aiza hoe? Ty misoratra eto ty. Ay ve ty any Antsiranana any misy an'ity fa hoana? Ka tsy zany fa eny ny angavian'olona mba aterina amin'io adresy io ty fonosany tika. Ay, toerana mihajahaja ihany aloha io toerana io isan'ny toerana mihaja indrindra sy madio eto Ay ve? Mandeha naposy fa fantatry ny mpitariposy rehetra io toerana io mangingina mantsy sady be client mpanan-karena. Eny arary ny entoa misotranao Tsisy fisaorana fa mba matory amin'izay moa fa alina ny andro sendra nitsangana fotsiny aho zao no nahita ny varavaranao mbola mitanila sy ny jiro mirehetrako. Eny arary ny entoa fa eny atory mihitsy aho zao tafandrimandry ary misaotra dia ianao koa nitoraka izany efa tokony andeha anato an'ity fonosany teny amin'ilay toerana nasain'ny tsirana terako azy fa alohan'izany aloha hosokafako ty fonosana ray natokanao atika. Inona re no ato ay marina, rojo volafotsy ty tonga dia fantatro ary misy vatony fotsifotsy sary fo misy soratra ty amin'ny taratasy ty. Aleo io voakina ho any amboara atolo sy afoko anao ty rojo ty fahatserovana ao am-ponao itsiry. Na tsy misy an'ity aza tsy haiko atino natao boky mandrakizay anao ry tsiry afa loatra amin'izay tovavy mifanerasera tamiko mantsy ianao. Tena zavatra sarobidy taminy mantsy zao ty nefa dia
navono aho. Ary aloha andeha amin'izay aloha sotaraky eto ndraika. Ty zany le trano raha araka ny filazan'le mpitary-posina anaty tateo a. Tsara sy moromorona kely tokoa aloha izy tiako. Tsy lehibe loatra ary tsy keliko. Miloko maitso tanora ary hotodinina zaridaina mahafinaritra. Misy vavahady hazo kely le izy. Ary misokasoka ange ny vavahady. Tonga vedy hiditra e. Ka alo iantso eto aloha fa tsy fahalalam-pomba zany. Ody o, aiza ny olona to tena mangina be zany. Tsisy olona ve ato re sa ahoana e? Nefa nge ohatrany misy varavarakely mivoy eo ambony io e. Aiza ny olona ody iny fa nivony varavarana ka misy mivoaka iny. Fa ahoana ny ianao zay azafady tsiry ve io? Tsy tsira, lanto no anarako. Lanto? Fa izaka ianao azafady ary ahoana ny nalalanao an-tsiry? Zany hoe namany ahy Amboaro no anarako. Namany? Ny angaviany anatitra an'ity fonosany ty aty aminao. Aty amin'ity adresy ty zany. Ny angaviny? Oviana? Maleriva ka. Maleriva tamin'ny firy? Tamin'ny fitora sasany angambany iny fa ahoana tompoko? To ohatrany tena gagabingy enao zany. Mandrosoa aloha ianao aty mandrosoa mihitsy aloha fa misy nary. Ohatrany tena avavabe ty tovavy ty zany. Ary tena mitovy be amin'ny tsiro mihitsy izy. Sangizy vavetivety vatana kely fotsiny angambany. Sady matomato kendrika kokoa rehefa tena mandinika. Mandrosoa ianao ato eno mademoiselle. Madama azafady. Ohatra azafady rehefa tsy fantatro mipetrapetra ianao. Eny tompoko. Fa ahoana mba azoko fantarina ve hoe inontsira ianao raha tsy adiso? Zokiny raha vaviko izy. Ve hitako ny misy itovizana be nareo. Azafady hoe inona ny finosana nomeny anao iny? Tia raha tompoko. Fa maninona ary ty madama kely ty. To avava be ny fihetsiny. Nosokafan'le madama le finosana retako fa volara no tao anatiny. Volara tsara taresy marevaka. Andray marina tomany kokoa le tovavy. Madama fa misy inona re? Andray marina tsy namaly izy fa nifokofoko ny tomany. Fa nisy inona hoa? Ary aizy tsiry? Andray vao maika koa ny tomany izy nantaniko an'izany. Nanomboka nangovotra. Fa efa firina nalalanao an-tsiry. Vo 5 andro zay. 5 andro androany. Mba azonao tantaraina ve ny fomba nionanareo? Eny tompoko. Tsy maninona. Dia zay madama. Ay ve. Fa misina re tompoko. Teneno ary raha tsy adiso aizy tsiry. Maninona izy Marary tsiry Amboara. Marary? Marary izy hoa. Iny hitanao sy niona taminao iny. Marary izy. Tena tsy nandanga tamiko zany ny ayahako. Fa hono azafady madama. Fa inona ny mahazo azy? Ka
serany mifo. Inona tsara? Zany ho ay ho mamiadana any mifony araka ny filazan'ireo dokotera ary any amin'ny hopitaly izy niona taminao reny. Hopitaly? Ie, hopitaly no ambadiky ny lalana mitsofoka nateranao azy iny miditra ao. Ve tena tsy fantatro. Mety no ianao vahiny eto angamba. Ary zay zany tsy namela any anaty tazy hatrany amin'ny farany any. Tsy tianao fantatrao no mahazo azy. Zay vao mazava amiko. Reny resany ritriny resako sasany nanoana ny fony. Izy ilay asatra sy tena kely tsy mbodava nangovotra le fomba fiakanjony tamin'ny voalohany, akanjo mandry sy kapa ary pardesy. Tena tsy naposiko. Tsy tanako ny ranomasoko. Aika tena nila ny fankahirezako izy tamin'ireny. Nila le namanaky sendrasendra teo anilany. Na dia fotoana fohy ihany aza tamin'ireny takarivo ireny. Afaka makahery azy foana nefa raha ilainy izany ao anatin'izao fotoatsarotra tiavin'izao. Tsy hamela azy ady rery aho. Fa honao madama, tia mbola any amin'ny hopitaly zany izy zao. Tia hita azy aho, tia hankahery azy. Indrisy ry Amboara, tara loatra ny fikazanao. Fa manino ny tsiry? Nanomboka tamin'ny folo sasany alina, izany ala tany no efa tsy natsiaro tena tsony. Efa nasain'ny dokotera nody ary efa niantso an'ilay zokinay lahany ampitan-dranomasina. Marina ve izany ry Lanto? Eny ry Amboara, 7 andro lasa izay nolazan'ilay dokotera fa voafetra ny andro iainany ary no malozomana hitanao azy iny ny farany. Tsy mino izany aho. Iny ny farany dia atorindray na indroandro ao anatin'ny tsy fahatsiarovan-tena izy raha ela indrindra dia izay no hitarika azy moramora ny fahafatesa. Tsiry aho. Andriamanitro, adinoa izy ry Amboara, efa tsy namantsika tsony tsiry. Tsy manak an'izany ary Lanto. Andray ry Lanto, fa tena nahoana loatra ry tompo. Mafy sy mangidy loatra izany ka. Mafy sy mangidy nefa hoaiza mory ry Amboara, tsy mety zakaina. Izano any amin'ny hopitaly zao ry Lanto. Le zokinay lahy no efa tonga tamin'ny 3 maraina. Tamin'ny 9 maraina teo izy no niantso afarany zao. Dia ahoana hono? Mbola miandry ny farany ihany izy. Za tsy natanty dia nody. Sady namonjy ny zanako navela tamin'ny olona rery tato an-trano tato. Fa izy ireo ray aman-dreninareo? Efa kamboty raisy ireny izay. Vao 7 taona tsiry no maty ny reninay. Izay no natonga azy hanana retim-po izay nikika azy tsy kelikely tao. Niantabe tamin'ilay reninay mantsy izy. Za koa ny angery Lanto ka mboty toanareo izany. 5 taona izay no nahafatesan'ny reniko. Aretina tsy fantapototra mazava loatra no nahafaty azy. Dia izay voalazako anao teo, nentoako rahavavin'ilay reniko no hivatanako eto mandra-pahavitany ny staziko. Mahafitaso dia mahereza ry Amboara. Izay ngamba no efa anjarany. Asa raha ho aiko ny onona sy anadino tsy naposiko sy tampoka loatra mantsy zao toy zavatra zao. Ny ela fanadinoana tsy maintsy ionona ihany ianao. Raha mba fantatro mantsy ry madama kely, fotoana fody folony ny anao anay nefa navesa danja tamiko loatra ary latsapaka tao anatiko ny fahatsiarovana azy. Tena ohatrany noforaty izany vaovao ratseniko izany. Omeo lalana ary andeha. Anatitra ny fonosany iny fotsiny nahatongavako teto.
Folarandrenina ity. Ay ve? Za no nitsiritra azy ity voalohany tamin'ny fahavelony iny, nefa tsiry moa no nomeny azy. Fantatra tsiry tsara zany. Zany no nanomezany azy azao. Tony hoe efa nandindona azy ny... toy ny efa nandindona azy tokoa. Zay na tonga nitsiry anova fomba fitafy teo anatrehako tamin'ny takariva faheratra farany eonana iny. Sy nanomezany any iny rojo iny. Efa nandindona azy zany. Leo andeha amin'izay madama. To tranony hafahafa ianao zany. So dia tokony mbola hipetraka akaina kely aloha. Ka rano mangatsika kely fotsiny mena raha tsy hanahirana anao azafady. Andraso vetivety ary. Ty ary ny ranonao e. Misaotra indrindra. Fahono misy sary ny fahatserovana azonao omena avy raha tsy mampaninona. Zany hoe eny misy ihany io fa tsy maninona. Andraso fa omeko anao. Ty ary. Ay, sary mipetraka eo ambonin'ny bozaka ty. Ie, sary nalainy tamin'ny herintaona lasa iny. Tsara iny sary iny fa sofa nisy roa tamin'iny tato. Ratsantso no meko anao. Ny fitsingerenan'ny taona naterahany nangalany azy. 18 taona izy tamin'izay. Ay, 7 taona izy zany zao. Ie, zandriko efa taona izy. Eny ary madama. Misaotra anao fa aloha ary andeha dia veloma e. Ie, veloma dia mahireza andriamantoa amboara. Za koa andeha hitsena ny vadiko eny amin'ny fiantsonan'ny fiara. Nafarana ody maika izy fa miasa ny sambavany manko izy. Ay. Zay ary. Dia samy mahireza daholo madama. Amboara, fa misy inona? Fa maninona ho ahy ianao? Ina ny tomany tao ohatran'izao eto am-pandriana eto e? Tsisy ninina ary nintoa. Ndry? Ianao aza mampime. Tsisy ninina ko hitomany ianao. Lehilahy 4 taona. Lazao azy e mahazo anao ry Amboara. Tonga ngamba ny fotoana izaranao zany amiko a. Lazao ary nintoa. Eno fa tantaraka anao dia izay ry nintoa. Manongala 10 mivoaka zany izy ireny isaky ny amin'ny 7 arivo ireny raha vao lasa mody ny zokiny. Mamonjy le azo tokana. Toy ny hoe hibanjina farany natiora. Azoko tsara zany ry Amboara. Saingy asa tao makarary fo anao zany fa lalam-piainana neny fahafatesany. Tampoka loatra tampoka le izy ry nintoa. Eny e. Tovovavy kely vao 7 taona ange izy. Jery eo ny sariny. Aiza hoe? Mbola tena tanora tokoa nefa atao ahoana ary. Ny fahafatesana tsy mifidy ny antitra sy tanora e. Misy aza mbola zaza. Ohatrany tsara ny loatra na izany ary. Ka anometsina an'Andriamanitra zany ianao. Ianao pakahery olona indrindra. Vavao azy. Hitako izy ry nentole mibanjana ny lanitra foana. Ay, ka efa mieritreritra n'le fiainana ny kotra sahady. Zay ka mafy ry nentoa. Raha izany ny tany sainao lava eo ry Amboara dia arary eo nge ianao e. Izay nefa lahatra ka tsy iona ary ve? Tsy rary ry nentoa. Eno a? Eny. Izay tokony lahatra aminay angambany. Izay takariva 4 ny arahana ny sary izay. Indrisy fa tao foy loatra. Fonefa fa manandanja be ato amiko. Eny e. Asanao fa dia mananatra anao sy makahiry anao ary Amboara. Zaza endry sy misaina ianao. Ny hoavinao banjino e. Misaotra anao ry nento. Makahiry sy mananatra. Avelo hirotsaka ny ranomasoko fa mavesatra loatra ny atao-poko. Mino anefa fa
Mbola ho avy any eny ny fotoana aritra azy. Nandritry ny 7 andro sisa nitoerako teto Mahajanga dia tsy naharitra fa isaky ny avy ny asa dia namonjy le azo tokana sy le dabilio. Ary dia otsaotsa ny fahatserovana teo zaharery. Mitakariva farany dia nandeha nizotra tamin'le lalana falehany naterako azy isaky ny ody sabo 100 metatra miala veto tokoa. Ary takon'ireo hazo maniry fa misy trano lehibe sady avo no mitaratra ny jiro. Io zany le hopitaly. Tena tsy naposiko. Ary avy ety amin'ny varavarana ety aoriana izy mivoaka raha izao mety misy fihifibanga iboarany angambany io fa toa tsy misy olona mandalo mihitsy amin'ity lalana ity. Indrisy mantsy felo maritsiry felo mamandrakizay fa andeha hody rapitso hitoetra ato anatin'ny foko mandrakizay ny fahatserovana anao. Felo marineny toa. Eny tandremo ny tenanao hoe zay fotsiny ny anony mba afatra hoe eny rineny toa. Aza matahotra ianao fa ezaka. Amboary mihitsy ny sainao hoe zay fa mandeha ana somatsara dia soavadia anako. Misaotra rerineny toa. Rehefa tonga any dia manoratra. Eny ataovy tsara sy ajao tsara ny asa dia maleova malasana zany zanako zany. Dia mbola mamerina ny fisaorana rerineny toa. Mandroso. Manahoana ianao mademoiselle? Manahoana ianao? Mandroso dia mipetrapetray? Eny tompoko. Inona ianao izay azafady? Zany hoe isan'ireo nalefa nanao stage tany amin'ny province. Vita afako maly moa zany ny stageko dia reto ny dosiako mademoiselle. Aiza hoe? Amboarandremana tena? Eny tompoko. Tany Mahajanga ianao no nandeha? Tany mihitsy. Mazavy ty ary. Fa zao eny tompoko. Mbola tsy ao ny tale zao aloha. Fa nisy zavatra nanahirana azy tamiko izay dia lasa nahipitan-dranomasina any izy fa nanafatra hoe eny mademoiselle. Miandry fiantsoana kely aloha nareo fa mbola manao ny fandaminana ny chef Rodson dia izy no misolo azy vonjomaika zao dia izy zany no miantso anareo. Zay tsy maintsy tonga fiantsonanareo ato mahazo mandeha amin'izay ianao. Misaotra mademoiselle. Tsisy fisaorana re. Veloma ary. Veloma ianao ndray matomboara. Mety amiko ihany aloha le programe. Afaka makaina tsara fa tena tsapako hoe mbola tsy ho mihitsy. Sady mba manararaotra mamohan'le tranony dela sy niboka be tao ndeha hody zany miandry fiantsona. Amboara? Itovo. Manao anse? Fangasy efa tonga eto Antananarivo? Manao narsy efa tapa-bolana zay natongavako ka. Tapa-bolana ve dia tsy mba nahalala nandalo tany an-trano akory? Tena tsisy fotoana arsy efa sahirana mihitsy miala tsiny. Fangasy efa miasa? Mbola miandry fiantsona aloha zao fa tsy onge le DG. Ka inona no manahirana? Tsy vady, tsy zanaka? Mapiripirina sy manadio an'le trano ela tsisy olona tao sady vaina mba azo rivotra arsy. Fangamo tsy nampanofainy izy? Nampanofaiko fa nilany ihany fa aiza indray ary mipetrahako raha mpanofaiko daholo ireo ka. Marina tokoa zany fa andao aloha hiala etaeta etsika se ely izay tsy niona an'izay. Andao ary. Inona no atao an'se? Zay ataon'se mety daholo rehefa zava-pisotro tsisy alkôly. Mbola croix bleu foana. Sarotra arsy no mikasika zavatra tsy mahazatra. Zay aloha kokaray zany dia laberaray dia asitsika frity sy salami kely. Fahono arsy ety avaiza zao avy nanao entraînement fa mba tsy niasa tolakandro io se ataovy misaotra fa isy zany any ohatry ny afafy anga nanafy se tany. Ka
salama tsara tany ka. Sady ohatrany somary nena kely a. Zany versy Ie, matetika mantsy misy tajo any amin'ny province any, misy indray tsy mazaka toetrandro. Za indray aloha nazaka toetrandro tany. Saika tamana mihitsy aza raha tsy Raha tsy noho ny asa. Raha tsy noho ny asa. Miseto lalina be sy zany a. Nisy akamany loza nangatany sa? Aiza kosa tsisy an'izany ry a. Eny tsy maintsy ho fantatra ihany no e. Tsisy an'izany ho a. Okay are, de inona zao no ataony serapitso? Mba mivoary se mandendeha, so lazako nolo eo. Ny akamany zao malahelo anareo daholy. Zany a? Eny de mbola zao tsy miasa zao. Oka aloha hita eo ihany amin'ny herinandro ambony e. Aleo aloha ahody kely. Misaotra ry sefa afaka hetaheta. Tsisy saorany e, zay fa ho hita hoe zany e. Miantso aho raha ohatra ka eny raha oke. Okey are, mandra-peona ry se. Mandra-peona ry se a. To satroka hody. Itoetra riry. Eritreritra ny tsiry foana. Fantatro fa zavatra tsy tokony ataoko zany nefa tsy mety. Nandanga tamin'ny tovo a. Saondra. Vitovy manao ahoana? Tonga any ange hony amboara ry Saondra. Tonga oviana? Efa tapabolana honiko. Efa tapabolana ve de tsy mba niantso akory? Za koa aza mba niteny an'izany ko. Sahirana hono izy e. Napirina n'ilay trano nidy lava ny Lozanton hoe sinisisy e. Na izany azy na tamin'ny tany mahajanga aza zany niantso azy matetika vao eno iziko. Ka sahirana ny asa kosa izy taniko. Sady mafy angamba ny stazy tany fa tena neny lery a. Zany? Sady ohatrany malazilazo. Zany ve? Andratsy fa iantso azy avy eo e. Eny ary, za aloha andeha efa mbola miasa maraina zao. Andao ary. Allo? Allo? Manao any amboara? Ara-paina fa tonga soa e. Saondra. Ie, za ihany. Ary tena efa dinidino ny namana. Tsy zany fa mbola sahirany. Eny e, fa mba afaka mionamiko aminy veloha rariva e. Mba te hiresatrresaka momba ny mahajanga. Rariva? Ie, sabotsy androany. De mbola tsisy fotoana koa ve ianao e. Eny ary. Ka mifiry e. De za no any aminao sa ianao no ty aminay? Aleo za no any aminao ka. Ay, de mifiry ianao no avy? Amoro. Eny ary, miandry ianao Fahono a. Maninona raha eo amin'le zaridaina pitan'ny kolejy ianao no miandry Tsy maninona e. Zay tonga aloha sika zany no miandry. Nanaiky tsy fidiny any Saondra na de tsy te ho any aza so mahafafa azy. Ny tena marina de mbola tsy te hiresaka namizana izy mantsy aloha hatramin'izao e. Manao any amboara? Manao ny Saondra. De ara-paina fa tonga eto Antananarivo indray misaotra. De aiza hono sady voandalany. Tena tsy nahavimbona nininona ry. Ka vita soma tsara ny stagenao tany? Vita soma tsara fa miandry fiantsoana vao miasa. Mbola tsy ho mantsony le DG fa lasa ny ampitan-dranomasina any. Misy fotoana angalana bahana tsara kosa zaniko. Zarako aza mba kakaoaina keliko. Tsy fantatra mantsy na tonga de alefa nivoaka santé indray na ahoana na ahoana. Voyage foana zany nareoko. Voyage foana ka. Sambatra. Inona mahasambatra amin'izany ry Saondra? Mahita taniko. Sady ianao mbola tsy manambady amanjanaka. Mety tsara. Raha za zao satroka mipetraka tsy mety setoka. Hafa ihany tokoa aloha le zatra mety e. Nefa misy ilana azy ihany le mba mahita amin'ny fahitam-bahoaka e. Miankina amin'ny olona tsirairay io Saondra. Fa iamboary zangy ohatrany tsy ao tsara e. Angainao tsy amin'ny forma tany? Amin'ny forma ka? Ohatrany somary ny hena kely zany ianao. Mafy nge ny asa tany ry Saondra. Sady rotoroto be no eny e. Somary tezatezaka ny toerana nale. Zany ve? 10 kilometatra miala eo amin'ny ville eo nge. Oay. Tsara tarehy zany rojo ambozonanao zany. Hoe jereko. Aza sotomy mamafy sao tapaka ka. Volafotsy ty io? Volafotsy io. Sary fo tsara tarehy le vatony. Ary ambehivavy nge izy zany fa tsy andelahy e. Marina ny anao. Anatovavy tokoa io no nataony fanomezana ho Tovavy namanao sa? Eny namako e. Mba mafoy kosa izy zaniko.
tena tianao angamba izy izany ka. Angamba Mba tantara hoe noko ry Amboara. Ho lava ny tantara raha ho tantaraina eto sady ohatran'ny tsy haiko resahany. Ay ve, tsy maninona ary. Ary ianao ry Saondra manahoana ny fianarana? Ao, mandeha tsara. Manao révision foana. Manomana baka. Mianara tsara ary. Ie, tsy maintsy mianatra tsara ko aninona moa Zay fa leo angaha andeha hody aloha Sahady ve. Ohatrany tia tsotsotra kely any am-pandriana. Iny misy vola kely ataon'ny gote. Misaotra ary. Veloma Amboara? Veloma Saondra. Malahelo ery Saondra nefa tsy hitako izay atao aziko. Mbola miredareda loatra ao anatiko ny fahatserovana ny Tsiry. Tsiry anjoy alalan-dava mandrakizay ngamba ny aloko ao. Nahoana ry ny diso tara loatra ny nahitako anao satria ve ny lahatra indrisy mahatsiaro marokoditra zany. So dia mba hanavy tokoa ny ary ahy tsy maintsy mandeha mivavaka nefa raha-pitso hivavaka mba hanomezan'Andriamanitra fitonitsaina sy fimonana. Tsiry fataiza foana ianao andraso fa ho avy eny aminao Tsiry Amboara, tsy afaka makaty ianao. Andraso fa ho avy ahy Tsy afaka makaty ho ahy ianao fa zany ho avy eny aminao eny. Fa inona nefa no ataony eo ambony ranomasina io alina be io raha latsaka ao ianao Tsy latsaka ao fa za matahotra ianao Zay fa aza be eritreritra ianao. Veloma Amboara. Tsiry andraso aloha Tsiry andray tena lasa izy marina. Andriamanitra lasa Tsiry. Fa ato aravely irisa tsy ato. Tsy efa 10 minitra izay no nandondonako teto. Dry ary ohatrany maheno feo mikikika miantso nefa Amboara! Oay tena nanofo ratsy nanofo eny Tsiry ary misy mandimoko niza mivaravarana Amboara! Ohatray hitovy marina. Voaisy efa za ihany andraso vetivetika fa ho avy ahy Andray elany seko nataoko tia tsy tao asika. Tainy aka. Efa saika andeha mihitsy ano nandre an'se ohatrany ny antsoantso. Ny antsoantso? Nanofy angamba ny arsia. Nanonofy? Amin'izao andro atoandro be zao ve? Ka nosontonotoro teo dia nanofy risia. Miaraka amin'ny bakiraro, pataloha, lobaka sy vesta. Zany hoe avy mivavaka dia mba nandrinandry dia sondritoro teo Ay ve? Ka mipetrapetrasy ka inona ny vaovao? Zao tonga mitsitsitika zao misaotra ary sy mitsiditsidika. Ary izy ao zany zanajavatra ato zany. Inona zany? Fity sary eto andoha amin'ny fandrinana setika. Ay ve? Tena anjely latsaka tany kosako. Zay vao mazava amiko inona no mazava am'si? Tsy maintsy fantatra ihany ho ana hafenina to inona azy. Ary ity zany no nampiseto ansesy nampamalimaly kendrik'anse lava to io fa maninona no tsy nentina niakatra niaraka tamin'se raha zany mampalay lavan'se ohatran'izao indrisy erisery tova. Amboara, to lasa andranomasy azafady ary raha niteniteny foana tsy maninona ry raha azon'se tantaraina sy zaraina amiko dia vonina iaino tsy manery an'se anefa saingy tadio koa fa ny zavatra kobonina ohatran'izao mandratra mety asoan'se sy hanamaivana an'se kokoa ny fizarana azy amiko eny ary misaotra an'se tsy maninona efa mandray an'se ho toy ny namana matoko moa zay mihitsy ho toy izao ny zavanitranga tany tapabolana talohany tsy avy tany sy tazoko ry
De zay risia zay misy tovo tena mahotra tokoa zany ary ekeko fa mafy nefa tsy tsara ny tanondrika amin'ny fahoriana toy izany risia tsy ampivaninina mihitsy mantsy zany fa mety hanimba an'se fotsiny ary sia zange olona kristianina navavaka sy minan'Andriamanitra tsotra anay tokony ananay hery ijoro se ionina sy anadino efa mezaka ihany ary se nefa asa ka isaky ny mahita an'ity sary ity zao se de mahatsiaro na mijery an'iny rojiny ko tsy azoko sarahana amiko nefa reto tsy hoe sarahana fa ampirimo maloha raha izany no fanafody tokony asitrana an'se aingany asa de voakory se miaraka amin'ireo namana taloha fa de mahasoa an'se tokoa zany mba verivery dimo an'se amin'izay zay ny ano mba teniko raha enony sesy kense fa arary amin'io se marina de ho verim-baniny asa le asa efa matimatesana sy ny lofosana hatramin'izay ho zava-poana misaotra an'se amin'ny torohevitra sy ny fananarana ny nitorahariko ny teny amafy oatra zany fo ny avoiala tany mahajanga ka marina ny azoko arary fo amin'izany se sanatria tsy ampiverina azy tsony tsinonako atao hoany zay no lahatra le nofo teo zany ho avy eny aminao izy fa aza be eritreritra inona reny tiany nofy ambary ho fatiko vea amboara lasa lavitra be se zany efa nisakafo atoandro ve se ka de ireo zany isiko efa mirohora nge zao tena mamony tena mihitsy se aizako efa manary anina mihitsy ve andao hiaraka ivoaka any ijery hotely tsika se andao ary milaza an'izany amindria satria fantatro ndry fa manam-pitiavana any amboara sa tsy marina zany eny efa hatramin'ny ela tokoa saingy ohatrany tsy miraika inona zao mampime amin'izany satria olokendry amboara ary midery azy amin'izany toetran'izany ahy fantany ndry fa mbola mianatra tsy te andrembindremby andry amin'ny resaka fitiavana izy fa nandray andry tony namana fotsiny ohatrana ihany sikaraha teo moa zanak'olom-pianata zay sy izy niara-nianatra taloha eny tsapakana aloha zany eritrerany zany fa ohatran'iza le tovovavy amin'ny sary izy aloha tsara tarehy fotsifotsy marirandrirana lava volo efa lehibe ve asa 17 na 20 taona eo angambany zany ve tsy nitovitovy taona amiko ihany mety miarakaraka tamindry mihitsy mampalahelo ahy izy ritovo mila ny fanapitsika izy ankahery sy anaridi azy ho tena namana matoky araka ny andrandrainy amintsika miandro ny fitiavany foana na rovinana roviny tsy maintsy hitododo amiko foana ny fony ny fianarana aloha atao tsara fa aza maimaika amin'izany atao zay ahafahana baka sy isondrotana ambonimbony kokoa sy andiso fanadianana andry dadatosiny eny to zay fa lasa aloha eny ary eny na hoela na hoaingana tsy maintsy anadiny maty izy misy taratasy misy ty ambaravarany ty andraso hoay marina tena taratasy fiantsona ho any ampiasany ty raha mpitsomy valo ratsy diso tonga angamba le DG aleko ny asa amin'izay fa lasa mborona lava rereto ahy mandroso ianao ndre matomboara eny mademoiselle ny tale mbola tsy tonga afaka telo androany izy vao tonga fa monsieur Rodson no mampiantso anao eny tompoko ka izao manomboka miasa ianao androany ny sasany azy efa tamin'ny herinandro ambony iny nantsoina fa ny telo aminareo le nalefa nanao stage reny zany de lasa nivoaka chantier any Atsimo any zao ianao ny tsara vitana fa mbola mijanona tena aloha amin'ity taona ity ay misaotra mademoiselle tsy zany namboatra n'izany programme zany didy avy any amin'ny tale zany ay ve eny misaotra nareo na de zany ary ka zao mandeha any ianao manantona ny monsieur Rodson any amin'ny bâtiment C izy no hitanao de any ianao no mandray mibatra sy ny tenue de izy koa no manoranao ny asa ataonao rehetra eny ary mademoiselle eny ary fa ilozako ary ianao andao ary ka manaona ny asan'se ao mety any ve sa mety ka ny mpiara-miasa koa moa mahafinaritra raha teo avorina moa zany zay segny no ny asa tao
efa herinandro teo eo. Efa tonga zany le DG anareo? Mbola afaka herinandro ndraiky niny izy vao avy. Fa le chef Rodson aloha mahay mitondra piasa tsara ihany ka. Za koa no manaja ny asako e. Tsara zany, zao se hita niova kely sady ny endrika se lasa mba miramirana tsy tony teo aloha, efa mba nahazoazo aina kely koa e. Zany very se fa nga de tena nahay mihitsy teo aloha teo ka. Tamin'ny se vao tonga reny, sady kely no mangana ny volokoditra se. Ka nitolona mbavaka mafy aka. Tsy vitako mihitsy mantsy raha ny herin'ny tenako samirery ihany no niatrika izany. Sady na raha koa ny torohevitra se napirimiko mantsy le sary. Tsara zany e, hitan'ny se amin'izany fa mba nandaitra ny teniko. Misaotra ny se aloha e, hitako koa ny ezaka ataonareo menada amiko. Ka izay no anana namana ry se ifanampy sy ifanoana ao anatin'ny sarotra. Eno a. Ary manomboka izao dia zara amin'izay mandeha miala voly rehefa mba misy andro tsy asana iny, fa tsy mihiboka foana ao an-trano mamisavisa ny zavamaro e. Marina zany ry se. Tsy adalako ny kotrana ankoatran'izao sy anaovako fanatanjahantena fa mba hitezako ny vatako e. Rehefa salama matsy ny vatana, miramirana saina ary dia falifaly ny fo e. Tena marina mihitsy aloha ny anse. Fa aleo amin'izay aloha monjy fidiana fa hariva ny andro ka. Ndao ary e, za koa mba hody fa hiatrika ny herinandro vaovao indray manomboka karapitra e. Mandrosoa ianao madonizay Lelia? Indro matotale. Ono manahoana ny fandehan'ny asa hatramin'izay tsy nandeha toa izay zao ka? Nandeha tsara ka. Nefa nitanterana daholo ireo baiko voray taminao. Tamin'ireo 5 avy nanao stage zao ny 3 nanefa Monsieur Rodson nivoaka chantier efa tapabolana izay. Izavy de aiza? Andraso azafady. Rakotony ana Georges any Mangamila. Dia Randretsefirana Roger any Mandraka. Dia Ravelosona Jean de Dety any Andekaleka ty. Ie, zany hoe ny roa zany mijanona eto zany ny anankiroa. Indro matotale. I Randrena Arso Prosper sy Andrena Tenena Amboara zao no tafajanona eto. Arono manahoana ty andriana antenaina Amboara ty? Ny fomba fiasa ve ny tianao ambara sa? Zay indrindra madomozelina, zay indrindra ka. Raha araka ny fijeriko azy aloha tena miasa izy e. Sady tsotra koa tovolahy io I Monsieur Rodson ngamba zao no mety malala bebe kokoa sy afaka nazava aminao mombamomba azy. Zareo mantsy no miara-miasa akaiko zao e. Ka jereko ato manko ny dosieny dia tena tsara e. Ty le lazainao ty ary tena tsara daholo nataony tany amin'ny stage tany ka. Hitako tsara tokoa aloha izy io ndre matotale. Zao ary mba mpanatony kely ty ambiraoko izy azafady. Eny tompoko. Manahoana ianao Andriamato-Tale dia faly mahafantatra anao ny tenako. Manahoana ianao Andriamato Amboara? Za koa toraka zany dia mipetrapetraha ianao e. Eny tompoko. Ka ireto anatrehako reto ny dossier momba anao rehetra. Eny Andriamato-Tale. Fa nijereko zany tena tsara daholo ny notiato sy ny renseignement rehetra momba anao aloha. Ny fomba fiasanao ato amin'ny toeram-piasana mahafapo ihany koa e. Misaotra Andriamato-Tale. Miezaka ihany manaja sy manatotosa ny asako arak'izay vitako e. Tsara zany. Ka raha mitoy zao dia tsy ho ela dia isonitra ny karamanao afaka 3 volana fotsiny ka. Misaotra tompoko. Arono tany Mahajanga moa ianao no nanao stage? Eny tompoko. Dia ono manahoana no fahitanao any Mahajanga? Zany hoe tsara ihany Mahajanga, indrindra moa mitakariva. Eny mahafinaritra. Ka tsy nitakariva koa renge iseny ny asa e. Mbola tsisy asa alina aloha zao. Eny Andriamato-Tale. Tsara ny ka. Tiany CV raha alefa mitondra chantier any se amin'ny herintaona ary. Hitondra? Eno any Mahajanga ve? Eno hitondra chantier any Mahajanga fa aiza indray fa nahoana noho izany Andriamato-Tale? Ka arak'izao fomba fiasany se zao ka matotra, manaja tsara ny asa sy ny sisy. Olona toy izany no ilaina any raha ohatra ka hiala ihany ilay sefoany afindra amin'ny taona ho afy se azo se. Ka
tsy mbola vao mampisafidy an'se fotsiny ane ahy ho hitako ihany moa ny compétence an'se mandrapahatonga ny farany taony ka ahoana zany hoe to ohatra ny mangovotra ngeny fijeriko an'se zany angasy aloha tsy salama salama tompoko mila sefo mba enjakenjana koa mantsy ihany fa tsy hoe sefo malemilemipaika na tsotra loatra sao raha rotony mpiasa ka inona ny tianse hijanony ety ihany sa alefa ny mahajanga zany hoe eny raha zao tao patron ka afaka misafidy ihany de aleo mijanona se tiako fa ngatsy hoe mahafinaritra indray ny takariva ny mahajanga ka zany hoe eny aoka hijanona eo indresak'iny fa to mampangovotra sy mampivaloarika an'se mijanona ety ihany zany se toizo tsara ny asa de ajao tsara fa tsy morako nge zao ny mitady asa sa voaroko eto toy ireo sasatsasany teto tamin'ny roa taona lasa tsy nanao afa-tsy ny nanodikodina ny entana tato amin'ny toeram-piasana fa tratra ihany rehefa elany ely eny andre matotale matoky ianao eny ary misaotra an'se za koa aloha zao mantsy mbola nisy zava-dehibe nanairanay zay ny tsy nipetrahako teto raha ivolana sy tapany zay raha ny tokony izy aza tsy mbola tokony hiveriny eto akory fa noho ny asa maika eto fotsiny azony se ve zany zay fa mahazo mandeha anao Andriamato Amboara eny tompoko hitondra santé ny mahajanga hony aiza no avitako an'izany sady za koa tsy mahataty hiverina ny mahajanga raha zao aloha tsy ho vitako nijery ny tanàna sy amakivaky an'iny lalana iny satria mantsy tsy maintsy eo amin'ny torary ihany no mipetraka na dia tsy andalo amin'ilay azo tokana azy amelona fahatserovana be loatra amiko izany ka engany tsy hiova hevitra ingataly Amboara any trano se avery se no mitady an'si eno ay sika eto amin'se zavato eto maka aina sy maka rivotra manahoana nareo menata manahoany Amboara manahoany se ka ahoana ary ohatry ny hafahafa nge se zany sa zany no diso fijery fa misy inona tsisy nininona ka to malomalo kendrika zany se zao ko tsisy nininona ho mieritreritra ny asako fotsiny ahy zay mipetrapetrahako eto fa inona aloha nitadavanareo menata ka vinanio tena tsy azoko veriko mihitsy zany ve afaka baka ry Amboara zany ve tsara kosa zany ko dia ara-baina ary anga vita amin'ny fifandraisan-tanana fotsiny fa tsy mba misy biso eny ary hita hoe tsy amin'ny fo mihitsy aloha zany oriko zany finina indray dia ahoana zany no arosazo be zany nareo ahoana fa sika laza am'se mihitsy zao no natongavana eto raha pitso amin'ny 9 ao amin'le sinina ho avy eo daholo namana rehetra tsy fa mirava miasa ve se amin'izany dimy sasany ihany no mirava any zay no miandry an'se raikitra da andreo mange saotsy tonga se ho avy ahy saotra mielory Amboara zay fa lasa aloha zay manata eny ary mbola betsaka ny ankizy tsy naheno raha pitso zany zay ry se nahafinaritra tokoa ny korana nataonay tamin'io fotoana io ka dinidino indray ny olana nahazo taodoloko moa ireo namana taloha rehetra ela tsy nahita ary fahaly izy ireo no natamiko indray dia nody aho rehefa tivaraina solo fa tsy niasa ny pitso no ahafahana nanararoatra nanonotra ny toromaso tsy ampy ny afaka pitso andeha monjy ny asa indray teo no nanomboka nitranga ny zavatra tsy napoziko rehetra teo amin'ny fiainako aiza moa le carton say misy Rodson au bataille carton misy litera X sao izy ay ty eto ka ary maninona koa ny ary zany ofizana loatra tamin'le ny korana sy ny artoro ve marina ohatra ny mamory volo daholo ny tenako zany ny asa nefa ato be dibe miandry aleo batainy ty bortliva entany ilay Monsieur Rodson maika kay ary misy
misy manindrona be ato mitratrako ato zany. Fa maninona ary ahy tena ila tsy ho avy mena sy tsy afaka mihitsika. Marina raha voatanako tsony ty carton ty. Tena fotsitra. Ny enjera toholy tsy tandiko tsony izy zany ka aleo aloha monjy petraka. Tao anatin'ny fijery manjavozavo no nahitako ny meseroditsony tamin'ny azakazaka na eniny entana ny enjera sy nahita ny tolefika. Teo ny eo ihany dia nasain'ny talentina tany amin'ny dokotera na raha nampiasa anankiray dia taksi ary nahazo ripoty elo andro. Akory ny akakako ny lazan'ny dokotera fa aretim-po no mahazo aho. Vokatry ny alahelo be loatra ny ango natao anatiko. Nanomboka tamin'ny hafatesan'ny reniko tampoka ny ampy zao tamin'ny tsiro zao izay hitako nampiombo be azy. Tsivy be noho ny amiko tovy ary malahelo ka tonga mijery ahy isan'andro aty an-trano. Tena retina sarotra sy tranona be ny reti-ponse ary izay no nananarako anse tamin'ireny. Na iza mantsy hijabo anse amin'io dia ny sainse ihany io ise ihany ny dokotera afaka anasitrana ny tenany se. Tsapako fa marina tsy azo itivirana izany tian'ny tovy rehetra izany. Efa niezaka ihany anefa saingy rehefa izay koa moa no njarako eo amin'ny fiainako toa ny tsiry atao ahoany anaradia azoko ny ahy zany. Izay angamba ny dikan'le nofy. Afaka ny 3 andro nakako any atsara sy nikaraka raha nitovy sahondra. Niverina ny asa avy hatrany dia nampiantso any taly. Mandroso ianao Andriamatoa Amboara dia mipetrapetra azafady eny Andriamatoa taly. Ka hono ahy nanao ahoana ianao izay efa mba azoazo? Eny tompoko. Nolazain'ny dokotera taminao ny zavatra mahazo anao ve aloha eny Andriamatoa taly. Aretim-po no nahazo ahy. Mora no niteny an'izany fa zava-dozana izany Andriamatoa Amboara zany fe ny tenako izao no isan'ny nandalo sedra lehibe tamin'izany tamin'ny iray tamin'ireo avoko akaiky ahy ka dia ny mbola tsy miomby ny aretina fa vao manomboka izy io dia miteny sy mananatra ny se aho tandremo ny fahasalamany se. Fantatra ny ny tantarany se nireny se maty tampoka 5 taona lasa izay nefa izany zavatra rehetra izany tsy maintsy zakainy eto an-tany n'izy an'izy azony se ve zany eny tompoko. Mbola azony saina fehezina ny fo ary lehilahy ny tena ampatsoana sy ampitiavana no itenenako ansehan'izany Ramboara. Misaotra anao Andriamatoa taly. Misaotra fa marina tokoa ny fananaranao. Tsy naposiko le izy ezaka manomboka izao mety zany sady isiany isan'ny mpiasa akasitrahako indrindra eto amin'ity toerana ity satria tsara fiasa ary fantatro fa olona azo itoko isana ka banjiny no aho fa mbola lavitra ny lalana ry Amboara. Eny dia mamerina amin'ny fisaorana anao Andriamatoa taly. Zay fa manomboka izao dia tsy tsara mibatabata zavatra mavesatra tsony aloha se afindrako any amin'ny magasin angamba se na any amin'ny contrôle any tsy dia misy asa manano sarotra loatra. Eny tompoko miala tsiny indrindra. Inona moa ny alansehtsiny amin'izany miezah fotsiny se mijery ny fiainana amin'ny lafiny tsara dia mianara mamadika ny pedy sy manadino izay tantara ratsy rehetra izay fa mahazo mandeha se manatona ny monsieur Rodson fa efa nomeko azy ny baiko rehetra. Eny Andriamatoa taly. Nanomboka teo dia nanao ezaka tokoa ny banjana no aviko sy mijery ny lafiny tsara ny fiainana hatrany. Tsapako ny tsimbona sy nanara-maso mangina koa Andriamatoa taly ka nanampy anteo amin'ny ezaka nataoko zany. Feny 3 volana ny ezako tao dia nasondrotra ny karamako. Nanomboka teo dia mba nividividy zavatra tao an-tranoko ary niezaka nanamboatra trano fonenana. Ny ray andro teo ampirimana indrindra no reti-boky reto aloha tsara lahatra eto amin'ity etazera ity daholo sady izy reto feny vovoka ndry ary ohatran'ny nisy ny savasava nge tato zany ny findratoerany ity boky ray ity fa tsy teto mihitsy no nametrahako azy ary tadidiko tsara fa tsy nahandrairay an'ny reto mihitsy ratsy
raha tsy oay le sary ny jiro nataoko tato. Andriamanitro, nakaiza to tsy atsony ndre sa ve nafindrako toerakafa. Tadidiko tsara fa tato mihitsy ny nataoko ary tsy nikidikitiako tsony. De nakaiza fotsiny tato ary. Iza no mety mikitisika azy? Tsisy olona miditra ato, tsisy afa-tsy hitovy saondra. Teo zareo ve nanao an'izany? Nataony iny ary nataony aizy. Ary inona koa nefa no antony? Andraso aloha iantso mitovaka. Zay zao no antony nampianatsoko an'izay. Tena tsy nikasika an'izany mihitsy ary se. Tena kaiza fotsiny ary. Tena sura ve nefa se fa tao mihitsy no nataony se le sary. Eno tato anatin'ity boky ity mihitsy. Ty boky ity nefa ohatra nisy namindra toerana teto. Zany ve? Nojereko ny tao anatiny fa tsy tao tsony le sary ny tsiry. Raha tsy napiritra sy nandamindamo ma zany de tsy fantatro mihitsy le izy hoe tsy ato tsony. Tena minina amse mihitsy fa tsy nandray an'izany. Nefa nge de nareo menadarery no mivezivezy tato an-trano tamin'ireny fotoana narariko reny ka rehefa tsy zany de saondra ve? Ka ho izany ray ary. Taonaiza nefa? Asa. Eny, tsolika aloha fa mety havita an'izany saondra satria notantaraiko azy reny. Reny tantaran'se reny ary hitako kivo sy nalailo be izy. Inona koa moa no anafinana an'izany tsony. Ny andrandra fitiavana tamin'se mantsy izy iny. Asa raha tsapan'se zany. Tsapako tokoa tamin'ireny fihetsiny sy fiteniny rehetra reny. Nefa tsy tiako ny mandrebireby azy amin'izany eo anatin'ny fotoam-pianarany. Indrindra izy nanalabaka teo raha ohatra hoe misy zany. Zany indrindra no nazaveko taminy sy nananarako azy amin'ny mahanabaviko azy. Ary ny fitiavana koa nge tsy azo tiriko masaka ohatran'ny voalobojaza tsinona fa miankina amin'ny anjara io e. Toy ny anabaviko no nandraisako azy. Marina zany. Ka mba miangavy an'si ahy. Anontany izy na sevy makaty mihitsy. Ny hoe anontaniana aloha tsy maintsy anontany azy ahy. Fa ny hoe asaina makaty izy ange tsy ao e. Fanakaiza? Lasa nanao vakansany Tomasiny sy ireo ray aman-dreniny herinandro izy no any. Izay no valitsoany tamin'ny fahafahana baka nomeny dadato sy nento azy. Andriamanitro, de ahoana ary se zany a? Aza matahotra si fa antaniko izy e. Zao de zao ihany de iantso azy miverina mamse milaza amin'ny vaovao rehefa aveo. Eny misaotra ary se. Zay fa lasa ary za hitako ka ny potehany zay. Entin'ny fialonana na asa rotam-piaro izy ohatra. Andriamanitro, fahatserovana tena tsy foko mihitsy iny. Sisany mba atserovako azy ireo fionana itany. Fa maninona ary saondra ny manao an'izany. Ampivahina nefa zany. Mety vao makiaza ankalako azy. Enganeka ho any dia averiny. Ohatry Rosea? Mandroso Rosea? Efa natsoka izy. De ahoana hony? Tena lazainy fa tsy iso no nakan'izany e. Ka iza fotsiny ary? Tena mahagaga zany raha hoe anjavona ho azy fotsiny teo le sary. Sao de tsy mba atao kosa ary hoa? Tsy mbola very tadidy ary tovina marary aza. Eny e, angamo hoe very tadidy se fanadinoana amin'ny olombelona. Tsy aleo ialatsika se nenina farany aloha. Ho zavaina tsara re daholo reto boky reto. Eny ary, na ny tranoko ny azy azontsika korotana. Zay, afa-posy tsisy naiza hatrany ambany ondana sy kodoro, ambany fandrina sy ny sisa. Tena mahagaga tokoa zany. Tsy maintsy tanan'olona ihany nandray an'izay ary minimitsy fa izy. Ka lazainy tsy nakan'izany ary izy. Mandangy izy ritovo Toviana nefa no fotoana mety nakany an'izany. Nisy fotoana tamin'ireny narariko reny izy irery nge nitato se mbola tsy tonga fa niasa. Za natory mino fa tamin'ireny nangalany azy ary nijerijery teo amin'ny etazera teo izy. Asa Zay mihitsy hoa. Ary mampalahelo azy ho fihetsika ataon'ny saondra zao. Fa tsoriko amse.
fahatsiarovana tena tsoky indry sia. Iny sisa mba fahatsiarovako azy. Nefa de andray amboara fa manino se? Misy manindrona be ry sy ato mivoaka ato tova tsy afaka mena tsara marary jambena ry sy masoko Andriamanitro sipotra be amboara aleo se hoentina any amin'ny dokotera angina andao marary azany sy ao mitehana amiko zay tonga de tsisy resaka fa nampidirin'le dokotera hôpitaly tovony nanatitra tiny noho ny fahasaranana de nafarana hiakatra maiky ny torahary ny apitsomarana izy ny tonga avy hatrany de namantana teny amin'ny hôpitaly. Amboara fa maninona ianao fa maninona ny zanako? Nento aza mitomany toy izao ianao zangy mbola tsy maty. Asa izay anjoara maninona ianao de onjonjoko za rery sisa. Efa mitsabo ny dokotera ary nentoa. Aza matahotra ianao mandehana aloha makany ampiasana ianao milaza amin'ny tale de mividy reto fanafody reto. Ay de ahoana ianao ho avela rereto ve? Ka ho avy eo tovo namako ho avy eo izy mbola nilaza ny ampiasana ny cuistre iny sady naka permission. Eny ary aiza moa le fiasananao eo fahatoroko anao rery Nentoa. Ay ianao lay Nentoan'ny tany Mahajanga? Eny tompoko. Efa nandalo nilaza teto lay namana iny ka? Vao aingakaingana teo ka? Ay ve? Tena mampalahelo izy mbola tanora loatrako. Efa indroa amin'izao izy zao no nietsika tamin'ny krizy io hatramin'ny asaniny. Ay koa fa nisy talohan'izao volana lasa zay na sa latsaka kely koa aza. Ay fare ka zany efa nananatra azy mafy hanamboatra sainy. Toa efa mba tsaratsara izy teo aloha fa asa tampoka teo indray izay nahazo azoko. Asa re Andriamatotale ato anefa de efa ampanaovina asa tsy manano sarotra intsony izy ene noho izay tsy fahasalamana izay. Misaotra nareo tompoko ny tsimbina azy toy izany ka izy anie aloha isan'ny mpiasa tena mahay miasa indrindra ary endry sy azo itokisana. Za aloha tena mankasitraka azy mihitsy mivavaka be koa izy iny indrindra hatramin'ny nahafatesany reniny. Fa hono eny tompo inona tokoa moa ny aretina nahafaty zany reniny zany ka? Matampoka tsy fantatra hoe naninona mariny izay koa ny tena nahavoa azy hatramin'izay izy de mora malahelo izy tsy mahatanty zavatra hafahafa ary tsy mbola nanambady mihitsy zany izy iny hatramin'izay? Tsy mbola ohatra ny diso fanantenana ara-pitiavana koa izy iny tany Mahajanga tany fony izy nanao stage tany amiko tany ka. Ndry fa ahoana ka? Ny fankahalala tamina tovavy ray zay io izy tany narary anefa io tovavy io narary fo toa azo koa ary maty araka ny fitantaran'le raha vavy ny tovavy io taminy. Maty? Ie izay koa ny tena hitako hoe nahalatapaka ny alahelony raha ny maso vozona ny azy tamin'izay saika tsy letra nampiononona mihitsy izy. Ary izy no anaran'io tovavy io? Lay tovavy narary? Ie to itiry moa izay teo lay raha vaviny aloha no adiniko ny anarany misy sary fahatserovana nomeny azy ihany. Tena tsara kosa aloha le zanak'olo le sady mbola tanora. Jiry
tena ijiry mihitsy zany ka marina. Fa ahoana tompoko? To ohatra ny taitra sy gaga be ianao. Manaitra fotsiny tantaranao azy teo ka zao ity aloha ity misy volo meko anao ho fanampiako azy iny fa tsy esorina amin'ny karamany akory ndray misaotra re to tena vola be izy tiako. Eny mandehana vidio ireo fanafody ireo fa sao ilainy maika de atero ho avy any hijery azy ratoandro zay eny ary tompoko lasa ry ahy andao ary. Allo Lanto? Za ihany ty fa ahoana? Ono mahafantatra tovolahy atao hoe Amboara nga ianao? Amboara? Oviana? Lasa tsy enim-bolana lasa zay. Ary taizany nahitanao azy? Tonga teto an-trano izy. Fa misy inona namantsiry io tovolahy io? Raha ny filazany sy ny fitantarany tamiko. Miasa ato amiko io tovolahy io Lanto ary isan'ny mpiasa tiako sy akasitrahako indrindra. Ka izao maharary mafy io tovolahy io amin'izao fotoan'izao ary eny amin'ny hopitaly. Maharary fotoany tsiriko io fa malahelo azy hatramin'izao. Taoriana nilazanao taminy fa maty tsiry. Marina ve? Ka miangavy ianao hitantara amiko ny fomba nionanareo sy ny resakareo rehetra tamin'izy tonga tao aminao. Ary tandremy so misy adino na fenina tsy ambaranao amiko indray fa eo ambavahoana ny fahafatesana io tovolahy io zao. Eny ary andraso ara fa nitantaraiko aminao toy izao ny fomba natongavany teto tamin'iny sabotsy tolakandro iny. Zay ny tantara rehetra tamin'iny. Fa nahoana koa izany tsy nambaranao tamiko hatramin'izay Ka iza moa no alalako hoe tiana ho fantatra izany tantara izany no everiko fa rehefa mety momba ny tsiry rehetra dia nilaiko daholo tamin'ireny fotoan'ireny. Efa nanao irery ianao zao. Eny mialatsiny raha tsy nety nataoko Ka mba tsy hanao irera fanondrono indray ianao dia izao ny zavatra tsy maintsy ataonareo haingana daingana ka ino tsara. Amboara ty le sary. Taiza iny? Tany amin'ny Saondra ihany efa nilazako izy fa niditra hopitaly se narary tampoka noho ny fahaverezan'le sariny tsiry dia nibaboka ny marina. Izy tokoa no nakazy tao anaty boky raha sendra sonritory se. Eny dia taiza ny nataony? Tany antranony tany any natorony any toerana nasiany azy tao anatin'ny bokiny dia nasainy nalaiko tao. Izy mbola any Tomasina. Ndray marina. Misaotra an'Andriamanitra. So fa tsy nipotehany iny. Tsy sahan'ny potehana. Fatany fa sarobidy amin'izay loatra iny. Mba anadonosy azy any ianao no antony nanafinany azy satria fatany fa io no mankarary an'se ka nalailo an'si izy dia izay no fihetsika fatany fa nety. Tsy fahitana n'ity azy angeny vao maika namparary ahy. Mampita ny fifonany sy ny fialatsiny amin'se izy dia mahazaho fahasalamana aingana hony. Aza manometsy ny azy se mbola sainjazy iny. Eny tsy mametsy ny azy ary azoko tsara ny fetsiny. Efa hitako loty dia misaotra ny sy betsaka. Nentora ary. Io koa ny tonga ny talia hitsidika anao. Mpandrosoa ary izy. Aleo ary se hivoaka andala tsara vetivety Eny ary. Mandrosoa ianao Andriamatoa talia. Misaotra ka manao ahoana hono zato mararitsika ato zato Io to efa miramira indray ty izy ko. Manao ahoana ianao Andriamatoa talia? Manao ahoana se efa mba metimety sa efa tsaratsara ka. Tsara zany tena tsara mihitsy. Ataovy izay ahatsara ingana fa maiky Ise no chef magazinier ao zao maty zao. Fa lasa izy monsieur Basile ve? Efa misotro ronono iny tsy misy mahasolo azy afa-tsy se nefa isan'ny mpiasa tsara koa mantsiny sady efa ela tao ane. Ve Andriamatoa talia? Zany indrindra faly ary efa tsaratsara se. Efa nohanina tokoa ve le fanafodinao anaka? Eny ry neny toa. Hany tsara ny fanafody arak'izay torohevitry ny dokotera sady spesialista kardiologue daholo angereo Eny tsy maintsy hohanina tsara io ka. Ohatra azafady hoe aiza hoe se ny sary atanany se iny mba jereko to tsara fiany eo ambon'ny tratrany sery mantsy tiziko. Aiza hoe tsara kosa zany tovavy zany ko naman'se.
eny Andriamatotaly. Olo tia ndray io Andriamatotaly io le tovavy tantaraiko anao tany Mahajanga. Tena itsiry tokoa ty ary to manganoano masony seka zao ny teniko amin'ny sery amboara. Eny tompoko. Ataovy zay atsara ny se sy voahan'ny seny hôpitaly eto aloha de miresaka sika azony se ve zany eny Andriamatotaly. Mety isy fanafody tsara lavitra asisana ny se aingina noho ireo fanafody hohaniny se ireo ne raha tsy miezaka nefa se de vo mafeo zay no azoko tenenina. Eny Andriamatotaly. Eny tia ny sariny se fantatro fa sarobidy amin'ny se iny zay fa aleo andeha hamonjy birao ary mindrary fahasalamana aingina ho an'ny se misy vola mba participation kely fandraisana anjara no meko ny nentoan'ny se any. Eny de efa voaraiko tokoa fa misaotra anao betsaka Andriamatotaly. Tsy misy isaorane fa salama aingany zay fa velomina reo mianaka Veloma ianao Andriamatotaly nanontany tena foana no momba ny tian'Andriamatotaly ambara fa tsy azoko verika mihitsy mandra-pivoakako ny hôpitaly. Herinandro tato aoriana mbola nahazo repo andro vitsivitsy koa torina zay vao nahazo nandray ny asako. Ny ampitso ny voahako ny hôpitaly no miampiantso anay sy ny totany an-trano ny Taly. Any an-tranony fa anao inona nono? De tsy haiko rery ny ento fa ho avy eo ny sofera ny akatsika eto raha riva amin'ny 3. Zany ve tsy mahamenatra be miomana zany ianao ko vetivety keny amin'ny 3 de tonga ay tsara zany raha tranon'olona. Tena tsara tokoa ny ento ity tamin'ny tsenatika ty izy. Hoay tonga soa Andriamatoa amboara sy Ramatoa ary manahoana ianao Andriamatotaly? Miarabanao tompoko. Manahoana nareo mianaka manosoary nareo aty. Eny tompoko. Fa inona ara no anton'izao fanozany zao mipetrapetrana nareo io seza makatoerana. Eny tompoko. Ka izao nampiatso anareo mianaka ho tonga aty fa alohan'izany rehetra zany aloha de arabainy sery amboara fa sitrana soma tsara. Misaotra be dehibe Andriamatotaly ary mino fa itony fahasitranany se ary tena ho sitrana tanteraka se ny areti-poito zao mantsy mahazo an'se zao matetika tsy sitram-panafody fa ny tena ihany no manamboatra ny saina. Ny teny an'se tany amin'ny hôpitaly hoe mety isy fanafody tsara lavitra sitrana aingana sy tanteraka noho ireo fanafody hohaniny se ireo tadidiny se iny. Tadidiko tsara ny Andriamatotaly. Fantatra anie ny tantarany se rehetra aza taitra se matozo zavatra zao nataoko de fantatro fa asoany se ary tsy se rehetra fa olokafa ihany koa izay mitovitovy amin'ny se ihany ka mahazo azy alohan'ny zavatra rehetra raha de tokana ny fanontaniana ataoko amin'ny se. Eny tompoko. Ka izao angamo tena tiany se ny tovavy amin'ny sary iny. Tsiry ve Andriamatotaly? Tsiry aza menatra eo se eny tena tiako tanteraka izy ary tsy adiniko mihitsy. Aza mitomany eny ary zay ihany no tiako hoeno tonio tsara raha ny fonse mahazo miditra ianao fa tao itsiry amboara itsiry tokoa ve ty manofy ahy tsiry amboara tsy manofy ianao za tokoa ty itsiry. Andriamanitro fangatsy tsy maty ary amboara velona ihany andray itsiry hitako ihany ianao marina ianao koa tsira tianao nalahelo mafy ianao ahy na za koa aza nke eo finiko mafy ohatratrako ianao tsira andray azafady indrindra ringatale eny mialatsiny re azafady rinentoa tena eny
tena ohatrany saroko tsony fisianareo miala tsiny normal zany Ramboara. Za koa aza tia mba gagako. Za te hitomany koa. Eny ary izao hoe rehefa vita ny fifamihinana sy ny fifanoroana dia mahazo toerana ary nareo roa mahazo toerana amin'izay aloha. Fa ahoana Andriamanitra Matotalia, tena tsy azoko mihitsy ingezo zava-mitranga zao eno aza maiky se fa ho avy ny fanazavana izao voalohany indrindra aloha dia io ilay fanafody ny teneniko an'se asitrana an'se aingana sy tanteraka hijiry. Rehefa tsy sitrana amin'izao se dia tsy haiko zony, ary na izy koa aza raha tsy handroso fahasalamana amin'izao koa satria nitady an'se lava dia asa io izy tsy maty fa velona somatsara ihany rehefa teo ambavahonan'ny andro farany, ka tonga ao avy any ampitan-dranomasina rehefa natsona maika tamin'ny fotoana io. Vao nahita sy nahatsiaro teny intsony sy nahita ny fony efa niadana kely dia tsy nisalasala fa niteny tamin'ny dokotera nitsabo azy io hitondra azy any ampita ho-tsaboina. Zao dia zao tsy misy atakandro fa mahafantatra dokotera mahay ihany aho ialako nenina aminy. Ka vao vita ny taratasy dia lasa zay nandeha fiaramanidina spesiala mihitsy tamin'izany efa bolina no tsaboko azy tany, nandaniko vola be fa tsy nanenenako dia sitrana somatsara izy ary isaorako an'Andriamanitra lehibe fa saika lasa dala koa Hay ve tompoko? Fa ono iza moa ianao? Tonga dia fantatro ny tiany anontaniana hoe iza iny tsiry angano marimarina kokoa dia tsotra ny valiny zandroko itsiry. Ahoana tsara Andriamanitra Matotalia? Anadahany zandroko faravavy izy. Iza dia lanto ary izy izay zahay no piraitapo tena tsy napoziko mihitsy Andriamanitra Matotalia. Eno ianao zany le anadahany zareo ny lasainy lanto tamiko efa natsonangana tany ampitan-dranomasina. Za iny ka satria mbola nisy nalehako momba ny asa tany iny dia tsy maintsy notifaingana ary lanto aza tsy nahalala kory hoe lasako any ampitan-dranomasina izy raha tsy efa tonga tany zay satria ny asa botsy efa hariva vao nilaza taminy sy ny vadiny azy efa tarabe koa avy andro sambava vao saika hijerana iteny amin'ny hopitaly dia gaga izy. Ve Andriamanitra Matotalia? Fa ilanto koa no tena nanao erera be nanafina tamiko izy. Tsy nilaza tamiko ny tenin'ny dokotera izy hoe voafetra ny andro havelomany, raha tsy hitsiry efa tsy nahatsiaro teny iny vao sady niantso izy hany ka tena raikitra aby izay menada. Hatrao anaty telefona ny fampiantso avy any ampita ka hatramin'izao miverina nody tany mahajanga. Saika raha tsy fihavanana mihitsy raha naninina teo itsiry Zany very ngatale eny natahotra angamba izy hoe anahitra fa mbola nanantena fiovam-pahasalamana teo amin'tsiry izy. Za tsy maintsy alanenina nanao izay fomba rehetra hanavotana ny ainjandriko. Dia izao vao tonga tany herinandro izy dia nahatsiaro tena ny andry azy tany io nandritra ny 2 volana dia noteto dagondray no ny asa maika ary lanto no nalefako nandimby ady tany mandra-pahasitrany nodry zareo vao nitsanaiko teny amin'ny seranana fa tany mahajanga aina aloha no namantana. Ary zay zany le nolazainy madomizilina tamiko hoe mbola tsy eto izy fa mbola misy zava-dehibe manahirana azy. Izay indrindra ary na izaza ny teny tamin'se koa tsy teto aho ary tsy tokony mbola hiveriny eto akory fa tsy maintsy noho ny asa. Izy koa efa tsy natahorana tamin'ireny voafako maro indray aho no nanafatra azy sy lanto hiakatra eto Antananarivo fa misy zava-dehibe ilaiko antsiro hoy ve Andriamanitra Matotalia? Mbola tsy nitenitenina na inona tamin'ny tsiro mihitsy raha tsy vao an'keo ka akory ny hafaliana ianao? Zany tokoa ve ka zany ny tantara rehetrarehetra zany ka ahoana faly zao nareo roa? Faly mihitsy tena faly Andriamanitra Matotalia. Ndro jereo ety izy mifampitazana tanana ohatran'ireny inona ireny toy ny matatra hoe saraka ndraiko. Tsy misaraka tsony ka tsy maintsy miaraka mandrakizay fa tsy tsabo marary tsony sa ahoana ry nendraha azy? Zany mihitsy ka tena mampitaitainako. Arono vonina hivady zany zao valio fa aza ilozana amin'ny fampijery eo tena vonina ka eny ary ka tsy loha tonga dia ararotina amin'izao ry Amboara ataony fisehoana io Ramatoarahary ny Ntoanse ity zokolahany tsiry solondray aman-dreniny ao koa lanto ka ino indray no andrasana sa mbola andro hafa indray? Tsy eny
eny raha mety dia alova fitaina zao tokoa ka. Hevitra tsara mihitsy zany ka. Eny ary lanto a midiry anao e. Ho avy eo. Madame Lanto, manahoana ianao? Manahoana Amboara? Mipetraha ianao e, dia arosoiarany resaka. Tsy ela fa herinandro taoriana izay dia nataony soratra sy ny mariazy anay. Tsy mitratra ny hafaliana sy tsiry. Ila tsy tia saraka tsonina dia 2 minitra azy. Anika matetika tsiry no manaraka any am-piasana. Mipetraka eo anilako mandraparava. Nanatrika ny mariazy anay koa ireo namako rehetra. Itovy Saondra ny voalohany sy ireo mpiara-miasa tamiko koa. Ary ny rary soa sy tokantrano sambatra ao anay satria nafantatra ny tantara izy ireo. Iray volana taorian'ny mariazy anay dia nomeny talia izay zodako ankehitriny konze 2 volana dia nisidina ho amin'ny mahazango izay mivady sy niento no sady nanatitra azy koa. Tsy andrina izay nahatongavana tany. Vao nipetraka netana dia lasa roa namonjy n'ilay azo tokana. Tsira tadidinao teto no nahitako anao voalohany. Nahoana moa no adiniko e. Vao no teto majanga avy nijabo tena tany dia teto ny lasako isakariva nanantena ny ahitanao. Na izahako ny aza taoriana ny vaovao reko tamin'ny Lanto. Tsy nitsahatra naketo isaky ny avy ny asa. Ny fikaranomaso nahatsiaro anao. Kanjo ndreto sika eto tafahoana somatsara reto e. Ary tsy saraka tsony mandrakizay. Amboara mahalalako. Tsiro ny fitiavako. Angamba mety maty raha tsy nahitanao tsony fa ain'Andriamanitra ny zavadrehetra e. Nanala tanatin'ny famoiza-po. Endry Amboara. Tsy avelan'ny anjara sy lahatra tsy fankahita sika e. Ary tsy avelan'ny tsy kambana. Ary andoha dia amin'izay vady malalako fa mamirifiry izany takarivo izany e. Ndao ary tootro no avy koa izany orana izanyko. Tao amin'ny trano Tsiry sy lanitra izay nalapitra ny konze rehefa avy nandry ny 2 alina tao amin'ny Torahary dia niara niakatra indray namonjy ny asa. Tsy maintsy midy ny 3 isan-taona izay mitsidika ny mahajanga sy ilay azo tokana nanomboka teo. Ny farana teo ary ilay tantara nosoratan'ny razanabary Voangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe ilay azo tokana. Ireo nanome aina ny tantara Ioly, Fredeline, Miravo, Iary, Liv miaraka tamin'ny Faly Sirakoto ary Bruno. Tovy razana mamonjy no nandray feo Anjary Liva no mianatotosa.